Fa mbola ao anatin'izay taranja tenisy ho an'ny ankizy izay ihany dia fanindran-dalana amin'ity fedian'ny tompondakan'ny Afrika ity dia nisy ny fiara-miasan'ny federasionna sy ny UNICEF ary ny DSL amin'izay mpanohana ny hetsika dia nampahafantarina ary aseho ireo mpianatra eny anivon'ny sekoly mpanjakana eny anivon'ny EPP zany ity taranja tenisy ity ary isy ny fampianarana azy ireo izany taranja izany. Ankizy mpianatra avy amin'ny EPP Anakorondrano sy Ivandry ary avetsy alarobia miisa 50 eo no nampilalaovina sy nampahafantarina ny taranja tenisy ny alarobia hariva teo tetsy amin'ny EPP Ivandry. Izao hetsika izao natao ozy zareo avy eo amin'ny federasionna dia mifanandrefy indrindra mifandraisantsika ny fedina ny tompondakan'ny Afrika Aostrala amin'ny squad U12 sy ho filandrahana ihany koa ny mpilalao tenisy malagasy. Fiara-miasan'ny federasionna malagasy sy ny taranja tenisy sy ny UNICEF ity tetikasa ity ireo ankizy mpianatra eny anivon'ny sekoly mpanjakana EPP no voakasika voalohany amin'izany. Ho an'ny federasionna dia azo lalaovina ny zaza malagasy rehetra tsy akanavaka ny taranja tenisy fa tsy natokana ho an'ny zanaky ny manan-katao ihany. Anatsy-sekoly ny trandrahana ny tany keza ho Andriamatoa tsy aliva Rajobelona filohan'ny federasionna. Tena faly ankizy milalao an'ilay tenisy faly zay nitoralizy aty ary efa tao anatin'ilay programme anasy aloha sy niavana niaraka tamin'ny ministère fanabeazam-pirenena ilay izy zay ararotinay amin'izao fisian'ny championnat d'Afrique Australe par équipe eto Madagasikara zao voalohany indrindra mba hitonana zao izarana miaraka amin'ny ankizy rehetrarehetra. Faly dia faly ny ankizy satria raha hitanareo amin'izao ankizy mihoatra ny 100 rotonareo izay indray ny sahirana mampilalao anazy. Mitohy mazava ho azy amin'ireto ankizy reto zao misy hoentina amin'ny asa botsy hiakana amina tena hoe ambony tena terrain mihitsy satria dia ampahafantarana azy ohatrany ao zany manao ramasseur eo ihany koa izy no ampilalaovana kely ny tena hoe milalao tenisy eny ambony terrain kianja tenisy. Amin'ny androany aloha dia efa ampahafantarana ny ahafahan'ny ankizy zany hoe zavaroatra zao rehefa avy eo tsy maintsy resaka amin'izareo izahay hoe zay tena liana sy tianao tenisy dia efa misy moa zany ny atao alarobia efa fampiresahana hoe afaka mandraindreo ankizy ireo dia horaisina programme anasa ho atao isan-kerinandro ny ampilalaovan'ny ankizy ampahafantarana tohizana misy ho aparitaka satria io programme anasa io tokony araka Madagasikara no atao fa ho ataonay zone pilote anankitelo amin'ny atao amin'ny région anankitelo samihafa anaovana an'izay to Madagasikara. Navasombany azy ireo mpianatra eny anivon'ny sekoly mpanjakana no lalao ity taranja ity dia efa tafapaka any amin'izy ireo sahady ny fitiavana izany taranja izany. Manao ahoana le manao tenisy? Tsara. Dia ilalao tenisy zany. Inona ny tena mahafinaritra amin'ilay izy? Le mipasipasy milalao amin'ny ankizy. Mahafinaritra anao ve le milalao tenisy? Mahafinaritra be. Inona ny tena mahafinaritra amin'ilay izy? Le izy le mipepeka zany tena mahafinaritra amin'ilay izy. Dia mieritreritra ny lalao tenisy mihitsy ve sa hoe androany fotsiny? Mieritreritra ny foana. Mahafinaritra anao ve le tenisy? Mahafinaritra. Efa fantatrao ve hoe ohatrany ahoana zany manao tenisy zany? Androany mihitsy ianao vao nanao an'ilay izy? Ie, androany mihitsy aho. Dia mieritreritra ve ny hoe hilalao an'ilay izy foana sa hoe mba mianatra fotsiny? Mieritreritra hoe lalao an'ilay izy foana. Faritra telo eto Madagasikara no hanombohana ity tetikasa ity dia ny eto Analamanga sy eto Matsatsa ary Amoron'Mania.